Arahana rasoavin'Andriamanitra ka mahatratra ity andro faenina folonvolana aprily izay ankalazain'ny mino eran-tany ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Fandresena miezinezy tsy manam-paho ary fototra iorenan'ny finoana kristiana. Fa raha tsy maty Kristy ka tsangana tamin'ny maty, foana fotsika ary dia mbola tao mota ihany isika ary fahafatesana manokizay manjarantsika. Nefa efa mitsangana Kristy, velona Kristy ary mipetraka eo ankavanana iray mitao ny olombelona rehetra anatiny an'Andriamanitra sy andovin'ny fiainana manokizay. Araha fa afaka mankalaza izany ary afaka mandeha iray ny afatra ny pastor mba ahazoantsika miara-misaotra n'Andriamanitra, midelana n'Andriamanitra amin'ny vava iray sy saina iray. Dia ampitomona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ilay vavolombelona matoky, ilay zanak'Alana sady voalohany natsangana ny velona avy tamin'ny maty ary avy amin'ny filohany mpanjakany tany. Amen. Petraka isika.
fiterana izany isika eo fitsanganana ny rahantsika manonona salamy tavanofomizany ary vitatsika ere amin'ny aminy miderano zao fa tsara izy Jehovah nele sistera rehefa famonjena izy ao tranomany fominy famonjena tanana kavanana Jehovah mampisehoe tanana kavanana Jehovah santo tanana kavanana Jehovah mampisehoe tsy ho fanta fa very ka hitorony azy veranao aho rehefa namany aina ka efa famonjena Andriamanitra ka hiveranao aho Andriamanitra ka nanatranao aho miderano Jehovah fa tsara izy mandrafisay famonjena Amen. Tumpo Andriamanitra avy tsara sady mpanao tsara Andriamanitra lehibe sady tsy tafaky ny saina ny fahalehby azy Andriamanitra manana izay Andriamanitra tia tokoa ary tsy tiavanao no nanesika anao aniraka ny zanaka mahitokana Jesosy Kristy eo ataon'izao mba hitoro ny vaovao mahafaty ary amonjy anay sy anafaka anay amin'ny fatoran'ny olona sy ny hery fahafatesa misaotanao zay fa avelanao iombona amin'ny rehetra manerana ny tany amin'ny ty alala ka mitsaokanao mideranao manome voninahitra anao mankalaza anao sy ny herinao no ny asa mahagaga ny tanterahanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy asa izay manafaka anay amin'ny fatorana rehetra
mananana ny fisalasalana ary mametraka fanantenana velona teanatiny manoloana ny fiainana sy ny hoavy manoloana zao ankehitriny zao sy ny ankoatra marina sazo antoka makotenana tanteraka ny faminaniana ary mitsangana sy nametsy Jesosy Kristy dia ao mangataka aminao zay tafaforety aoko tsapanay ny lanja nyzany fanesina zany ka ho raisinay aminao aoka ny firaisinay aminao Jesosy Kristy zany atao azy Fanamasina amony fonona iray amin'ny Fanamasina ary anaminanay avy amin'ny fahafatesany fanahy mba handianana ny fiaina vaovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy ilay mitsangana dia amin'ny anarany sy amin'ny alala ampiterako aminay ny fifalian'ny pasika ary raisiko fisaoranay fa mendrika ianao zany. Amen. Petraka isika. Tiana firaisina sy fitonana feno aminao sy amiko ilay Kristy mitsangana. Te iaina sy velona ny fampihavanana izay natanterahany Kristy ny asa mahagavany ny raintsika izay ambany nefa tsy tanteraka izany. Raha mbola ao anatin'ny miota isika, raha mbola ao anatin'ny faminy fahotana isika, raha mbola ao anatin'ny fahalemena noho ny tsy fanampiny ny finoana tsy hivelomana isika. Nefa Andriamantsika tsy tonga hitadiny manana fa ny famotaibena ndeha anatin'azy ny fahetretena iaiky ny fahotantsika mba azotsika mangataka famelana sy mandray ny famotaibena. Ry Andriamanitra tomponay io, tsapanay alehibe ny fitiavanao anay. Nandritry ny herinandro iny, dia navelanao an'iny tena, manoloana ny lalana ny voran'ny zanakao, ny asiny ny zavatra rehetra, nandeferana ny zavatra rehetra, ary nanekeny hatramin'ny fahafatesana. Navelanao an'iny tena koa zahay manoloana izany, ny amin'ny zavatra tikinao aminay, mba tsy ho verimaina ny soa nataon'ny zanaka. Ka ankehitriny manantona anao zahay, mitondra ny finay sy ny fanahinay. Tompo, tsy nahinombola tamin'ny fahoilay zahay, tamin'ny tsy nampinontsona ray io manoloana ny ratsy ataonay sy ny ratsy manjakon'izao. Ary na dia nivavaka amin'ny hoaniny izany tsy nataonay, fa indraindray ary zahay miraitsy kombakomba sy manaraka. Tsy nataonay voalana sy ny fikatsahana marina sy ny fanjakanao. Tsy nataonay voalana ny fijoroan'ny vavolombelon'ny fahamarinanao. Tsy nataonay voalana ny fanatanterahana ny sikaponao, fa andrasanay vita no sikaponay sy ny fahafinaretanay. Zay zahay, mba manolotra kely ny fotoananay, ny herinay, ny fanananay, ny fahaizanay, ny fonay ho anao sy anao sikaponao. Tompo, tsy nahivelona ny famesenao zahay, ankaresan'ny ratsy manakarivo, ary mivelo manakarivo amin'izay fanalavanay sy manotranay. Miaiky sy ny finoana atrehanao zay haino zahay rehetra, ary no zany rehetra zany nanomboana ny Kristy teo amin'ny asoa. Ka amin'ny pasika ity,
Ikeo re vahiny sofaty amin'ny Kristy eo amin'ny hazofijaliana ny fiaitsaravelatsinay, ny fahalainanay, ny fiodinanay, ny fahotanay rehetra izay nataonay tamin'ny fitaminanay, mba hiara-mitsangana amin'ny olom-baovao izay. Olom-baovao mandeha amin'ny fahazavana ny teninao, sy ny hery ny fandreseny ny fahafatesana, ka azahoana manisy ny ratsy rehetra. Tompo, ampio izay, mba aneo amin'ny lafatenanay rehetra, fa Kristy tokoa ny mpanjakanay, ary izy ny mpanavao ny fiainanay. Miaraka ny fiainanay. Raha ny ainy fampiramako, ny kalahoanao izay. Zao izay afakotana, zao izay afakelo, ary avao izay tanainay. Tiavana Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay ny tany. Riavana malala, tsy mba olombelona Andriamanitra ka anay, izay manampinahy tsy mba ho lafo mihitsy izy, ary ameko ny fahotantsika isika, dia maty somary ka mamela ny herintsika sy manatoantsika ho afaka amin'ny tsy mahan'Andriamanitra. Koa izay mibebaka maro, raiso ny teny famelan-kevitra sy manavaozana fototr'Andriamanitra antsika, izay anambarana fa lehibe ny famoratana amintsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Iara-mitsangana. Hoy ny Tompo, aza mahatsiaro ny lasa ampisainany tamiko. Indro zaho efa manao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa mitosaka izany. Zaho toy izao no ny fahatosoana aminy amin'ny tena, ary tsy ho taoko ny fahotanana. Fa voavony Kristy, pasika ho antsika, ko amin'izany tsy misy fanameloana ho amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Voavela ny karinina amin'ny Kristy masina, miderana. Oh,
Kristy. Tsy fantatrareo fa na iza na izy isika rehefa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana izy. Ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny voninahitry ny ray no amianantsika kosa amin'ny fiainana. Ho aza manaraka ny faran'izao zao fa miovany fanavozana ny saina mba hamantarana isika Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no Amin'ny pasika ity dia mahafaly ny mandray ireo ray aman-dreny izay manamafy fanokatena ho an'Andriamanitra ka manolotra ny zanany ho an'ny tonga amin'ny fahalalana tsara ny Kristy dia mbola zaza amin'ny alalan'ny sakramentany batisa. Ataontsika hira rehefa voatoro amin'izany ary dia mangataka ny ray aman-dreny sy ny kitay zaza ny zaza mba hiakatra. Amen.
batisa izao dia mampiseho ny faniriana hiditra ao amin'ny faneken'Andriamanitra ho isan'ny fiona ary koa manolotra ny zanany man'Andriamanitra amin'ny alalan'izao asa masina izao ireto namantsika ireto. Endriky ny fanoratena ho an'Andriamanitra ary fanekena fa Kristy tokony fiaina mibaiko sy miantoka ny fipiaza ary mireradera ny famakivakiana izao fiainana manontany ka ampivana ny lavitra manasa. Ino ihany ny ten'Andriamanitra anorenantsika izao asa masina izao. Ary Jesosy nanatona dia miteny taminy kanana hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-davitra sy ny tany ka mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manobakisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy sy ny tamina izay tiana mitondra anareo. Ary iny izao no fanaovana rehetra ambara-pahatonga ny fahataperana. Ary oriko ny fanekeko ho ampisoanao mba amin'ny taranaka mandipenao trano taranaka faran'ity fanekena manao izay mba ho Andriamanitra sy ny taranaka ao mandipenao. Dia koa ny soratra masina ary tao amin'nyfonina amin'ny ranonareo tamin'ny famorana sy namontany tamin'ny fanesorana ny tenany Masina dia tamin'ny famorany Kristy fa niarana levina taminy nareo tamin'ny batisa izay nirana natsangana tamin'ny tonga ny fitonana sy n'Andriamanitra izay nananganasa tamin'ny ady fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra ny fotoana ny Kristy Jesosy fa na iza ilay natao batisan'ny Kristy dia mitaky Kristy tsy misy tsony na jiosona Kristy nandeha ka tsy andeha na lalana vata fa iray ihany ianareo rehetra ao Kristy Jesosy. Noho izany ary ray valeny sy anakitay zao misy fanekena ataonareo tanatr'Andriamanitra sy ny fiangonana ity. Moa manolotra mahamatokio ty zaza ity ho an'Andriamanitra rentsika fahela. Ekenareo manitsoro na miteny na miasa famon'Andriamanitra matoky mba hatongareo fianarana ty zaza io mianopetrareo rehetra. Ekenareo fa mianatanterahany fiangonana ty zaza io fitaizana reo amin'ny filazantsara tokony atao azy mba hitombony amin'ny fahalalana sy fahasoavana tekoresina n'Andriamanitra izao anekeny ny Jesosy tompo ary azo mihery mbavan'asa satana reny ekenareo vonina ny bavaka ho azy sy mpianatra azy vavaka vainareo ary mpiditra azy mpianatra sy mpianady ekenareo va nampianatra azy na izao batisa izao ka no izay tonga azo marery fanasana. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo mbadoky azy anampy anareo amin'izao andraikitra masina ny tenyreo fa miteny mihery Andriamanitra amin'ny fana. Mivavatsika. Ry Andriamanitra Kristy ty alaiky ty tokoa ianao amin'ny fitiavanao dia mety mandrafirena ny fitiavana ianao. Sababilay izao ty Jesosy Kristy tomponay sy ny fampanantenana nomeny tamin'ny andro rena ny sakramentany batisa. Koa talao aminao izay raha io manatreana. Ako ny fanahy masina mihery ny asa ny fampiarahanay raha manapitery zao batisa izao izahay. Fa rano natao melobelona zavaboary ihany ty ary natao nasa tontolo nofo mba ho famantarana ny fahalalovanay ho amin'ny fiainana vaovao Kristy izany. Ity zaza ity izay atao batisa androany dia mba voaraina amin'izay ny fanekenao ampitafiny zanakao ty amin'ny ray sy mitikafo ny asa ny fanahy masina izay mitahaka isa mampisanao amin'ny voninahitra aminao izay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao tokon'izay. Amen. Raha ny anara-manana alena tetena. Zaho mampisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mitahinao tokokanareo mampamirampirina ny tavany aminao tokokanareo foninao manatrika ny tavany aminao tokokanareo fiadana mandiana ny fiadana misy fiadana zokinareo. Mbola iara-mitsangana ny fiangonana. Fa misaotranao izay tomboko fatateraka ny fahakeleleto ray aman'iny reto miombonay amin'ny Jesosy Kristy zany ka isan'ny vahoaka ny fifanjakana
Nangatana fiangonana dia nitehirizana ty zaza teo amin'ny fahasoava ka mba harena hatramin'ny farany amin'ny fivavahana ampiondray amandeha mitaiza mba azo manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrianao androany aromba ny fahasoavanao ny miezaka teo amin'ny fianakaviana ataony ray amandeha ataony fiangonana amin'ny fanabeazana ty zaza ahatonga azy ho lehilahy lehibe mahatratraky ohatra ny fahafianana Kristy dia angatana iafianana izany vavaka izany amen. Amen. Aza matahotra manatody efa nanavotranao aho efa niantso ny anaranao aho ianao mandiana ny fifaliana tomponao ary dia zao ty zaza teo an'Andriamanitra antsika fanampy anareo amin'izao adity masina sady izao amen. Petro tonga amin'ny fotoana izay manatsika farindraisana ny tenin'Andriamanitra isika ataontsika ny hira zay maro. Andriamanitra ianao mitady anao faritra izay mangetahetanao ny fanahinay eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano maniry anao ny nofinay eto amin'izao tany fandalovana izay anjakana fahoriana izao ianao ilay fanoteny matiky izao ny fanahisy nangatanay mazava ny fanahinay hitaridalanay mba azaonay mandray ny famelobelomana avy amin'ny ranonay ary fahavikisana avy amin'ny teso avy amin'ny dia mitenena ilay tompo ary mifombanao ary manamasinanay ny fanitenao amen. Miteny voalahatra ny perikopa tsika amin'ny raty pasika ity dia arak'izay hita ao amin'ny firasan'ny apôstôly fahafolo ny andimy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Asan'ny apôstôly fahafolo andimy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Tohizana amin'ny Kristy voalohany amin'ny Korintiana fahadimy, Korintiana voalohany fahadimy ny fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo, Korintiana voalohany fahadimy ny fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo, ary farana ny filazantsara ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo, Matio toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Rehefa hita dia akitsika misesy arakarany tompo. Asan'ny apôstôly fahafolo. Ary titera ny lobako da nanao hoe hitako marina tokoa zao fa tsy mizata avan'olona Andriamanitra. Fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao marina matositany. Ianareo malaka miteny izay nampitondrainao amin'ny zanak'Israely. Mitoro teny soa laza fiadana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompony izao rehetra izao.
dia ilay tena tomboka hatrany Galilea fa notoriana tamin'ny Jobia rehetra teo aoriana ny batisa izay notoriana izao. Dia ny amin'ny Jesosy dia Nazareta izay nosoan'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny hery mivovoly satria Andriamanitra nibazy. Ary izay ny vavolobelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tany ny Jesosy sy tamin'ny Jerosalema. Izy dia nivonoiny antony teo amin'ny azo nefa natsangan'Andriamanitra kosisy tamin'ny andro fahatelo ka naseho ny maromaro tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolobelona izay nitenen'Andriamanitra fahatelo dia tamin'ilay izay niara-nifiny sy nysoto taminy rehefa nitsangana tamin'ny izy. Ary izy nandikanay hitory amin'ny olo ka nambara fa izy no voatenan'Andriamanitra tsara ny rehetra sy ny izy no ambariny tamin'ny rehetra fa amin'ny anarany no azo izay rehetra mino azy fa Korintiana voalohany fahatelo. Tsy mety ny fireharehanareo. Tsy fantatrareo va fa ny masinasina kely dia mahazo vongana rehetra. Esory ny masinasina rehetra mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masinasina anareo fa voavoany Kristy asina antsika. Ka dia ao isika hanao amin'ny firavoravo tsy amin'ny masinasina ela na amin'ny masinasina kokory ny faharatsiana fa amin'ny nofo tsy misy masinasira dia ny fahadivam-polo sy ny fahavalina. Miara-mitsangatsika manodira ny voany. Terima kasih.
Yang satu berkesan, minta mas, siapa mas sampai siapa mas sampai lagi, sangat keras, aku jadi dia target sikit uang famarinan saya memang
atsy am'izao fievotrevotareo ary mameratsoa ny fahatsoa ny ratsy ny elika nataontsika tamin'Andriamanitra na tamin'ny tenantsika na tamin'ny zavaboarin'Andriamanitra reny rehetra reny dia tamin'Andriamanitra fanaovantsika azy eo talohany nampamezerako ny vaty talohany tenenako ratsy ny namako talohany nananaperitreeritra ratsy dia efa tao amin'Andriamanitra azy no efa voalototsy hanika izay mivoaka ho aminy nitoto io ny mahamoto azy tamin'Andriamanitra namintantsika voalohany nielohany anatrantsika namintsika ary zany mamarina ny teny mpanao laza hoe taminao dia taminao ihany ary zay ratsy teo masonao natao mba ho marina amin'ny teny ary tsy amitsinynao ratsara ny ota rehetra dia ota teo anatrehan'Andriamanitra ary zany no tsy maintsy nanaovana fisoronana ka hitondrany ao anatrehan'Andriamanitra fanatitra ny famitsokaky dia makana ny mitsoka mba hanatitra fanatitra-panomena ary izy no manoty izy dia manao zany eny na dia tsy mahatsapa zany azy aparany pistirony hebreo fa zany fisoronana nataony taranikarona zany tsy tanteraka voalohany satria tsy maintsy navelo tsy maintsy navelo mandrakarena ary faharoa ny mpisorona dia tsy maintsy manao fanatitra ho amin'ny tenany koa satria na isy azy mbola mpanota eo anatrehan'Andriamanitra fa Jesosy Kristy dia ny ran'Andriamanitra mba namanteraka ny fanatitra tokony sady tanteraka satria tsy nanatsiny dia namimisorona ary faharoa ny tenany izay zanak'Andriamanitra izy nasorona zany ilay zanak'olona tsy misy tile tantena ary io mamarambakasa fa namarana sy finoana fa ny fahafatesan'ny Kristy sy ny nambatsahany raha indray mandeha ny marina maty amin'ny tolotsofary dia namafa ny didy namelokatsika ho amin'ny fahafatesany manaka raha tsy vita ny olombelona tamin'ny fomba-pivavahana mafana ny namonjitsika ilay manemonjy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany manokana dia Jesosy Kristy misoratsika zany no mahatonga atsika tsy maintsy mibanja n'Andriamanitra manoloana ny fotany ary zany mahatonga ny Kristy hanome baika mandehanana ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisazy ho amin'ny anarana sy mizara ny fanahy masina fitoriana ny filazantsara zany filazantsara zany dia milaza fa le tsy hainy olombelona le tsy vita amin'izao tontolo izao le tsy vita amin'ny fomba mpivavahana rehetra dia ny tanterah'Andriamanitra taon'ny Jesosy Kristy zany afaka izao tsy lova natao azy nataon'izy ny fahafatesana man'izay sy ny tsy vaky ary tamin'ny alalan'ny azo fijaliana no mafaterahany zany ny azo fijaliana izay manamatoka ny fahafatesana manokany Kristy mahy teo amin'ny toerantsika fa nanina ho Kristy mahy teo amin'ny toerantsika dia hoy soratra masina anatanteraka fampihavanana teony fampihavanana
ho an'ireo izay nampisalamy fahafatesana. Nianarantsika tamin'ny sekoly alany tamin'ny dingana fahasivy ny vokatry fahafatesana. Fahafatesana tamintsika ny fahafatesana ny faotany ny razantsika. Raha diantsika ny lemisisy zao mamaro hoe hoy ny toko tamin'ny alahy ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia azo inany fa miandro fihinananao azy ary efa mihinana zany voankazo voarara fihinanana zanitsika dia maty zany hoe miaina le fisarana manak'izay inona ke zany verité satria inona le fisarana efa tanteraka ny faotany tafasaraka tamin'Andriamanitra ny hoe kany dia tsy mahay mivelona intsony le fiainana. Tafasaraka tamin'ny tontolo iainana ny olombelona aminy manjary ny fandraisany zavaboary. Tafasaraka tamin'ny namana ny olombelona ka nanjary ny fampianana sy ny fampiafana tahaka ny Adama izay. Nanjary ny fandraka sy ny famono mihitsy tahaka ny Kainy sy Abely ary tafasaraka tamin'ny tena ka sady manaratsy ny tena izy manimba ny tena. Manimba ny tena ny loka. Jereo amintsika ny fiainantsika, izay hoanitsika, izay hofoantsika, izay sotroantsika, izay ataontsika raisitsika, nandray araka zay vavantsika. Mamoha avokoa hoy ny dokotera anankiray ny fahatany atsimo-antsinana izay isaky ny manapaka iray aman-dreny ny fonao io izy dia tsaroako tsara rehefa mandavaka ny fahasanao ny metatra kely aminy satria ao anatin'ny zavatra ho azinao misy zavatra mahatarana. Arajerena tokoa dia zany ty tsy mingely anao nefa somban'ny cholesterol tsitsika ingeny mamy tsara izany mamy nefa somban'ny diabety dia tsy hotanissaina daholo tafasaraka amin'ny tena mitady mively izy kanefa ny zavatra atao masono azy avokoa. Zany ny vokatry ny faotany kanefa tokony fatanitsika tsara zany hoe io fahafatesana io loharan'ny ny olona loharano fahafatesana azo ny fahafatesana mbarany zany ho fahafatesana riavana. Raha tahaka zany isika nampalahelo n'Andriamanitra ny fombatsika, nampalahelo ny namantsika ny toerantsika ary nanimba ny zavaboary ny fiainantsika sy ny fanaontsika ary nanimba tsy ny tenatsika azy ny fomba fiainantsika mode dia tonga kosa Jesosy Kristy mitondra lazava ary ilay anafakantsika amin'izany fahafatesana izany ka dia ny azo fijaliana na ny azo fijaliana na ny olona hoe inona ny vokatry ny fahotaso ny fahotana nororana izy nampijaliana izy nampamena sy marina izy ny zaka ny fahoriana vokatry ny nataon'ny sasany izy ny laviny azy izy tonga taneniny azy izy fa ny azy tsy mandray azy zao tonga jiosy teo amin'ny jiosy izy nefa ny jiosy ihany nanao azy tao amin'ny azy ary tonga olombelona tao amin'ny olombelona rehetra kanefa ny fahotan'ny olombelona natonga azy tao amin'ny teo amin'ny fasy. Jesosy Kristy mitondra ny vokatry ny fahotaso ny fahotana famonona izy von'olona izy manona izany rehetra izany zay tokony ho any ny sentence dia izy amin'ny izany Jesosy Kristy
lay maro maty. Zany riavana miasodrany miantona teo tompo kanefa miantona teo isobana. Zao ny vaovao mafy. Tsy niazona ny tompo teo miasodrany. Tsy niazona ny tompo ny fahafatesa fa mitsangana tamin'ny maty izy nandresy izy. Ary fa mitsangana tamin'ny maty sy nandresy izy dia manjary fanesena sy fanesena ho miasodrany. Sary mijeretsika azy. Raha hitanao miazo fijaliana, matetika dia misy olona miambina zany ny aminazy eo Jesosy miambina. Amintsika protestanta tsy eo intsony Jesosy efa mitsangana. Tsy nao atao anatonana azy anatonana anao intsony miazo fijaliana satria efa miambina teo tamin'ny toerantsika Jesosy. Fa mihery miazo fijaliana kosa zay maneo fa haina Andriamanitra ny mamano ny fahotana ka nilovako tsy fahafatesana fa fiainana anankiray dia manjary faneva ho azy. Manjary lehaleva zany mahatonga an'iratsika tsy hoaisy lehaleva afa-tsy miazo fijaliana oatra satria miazo fijaliana. Anambarana amin'ny Satana, anambarana ny fahavalo fa tsy misy afaka miapahana azy intsony satria Jesosy Kristy efa nitonga ny tany. Iza ny ambevangana amin'ny fidin'Andriamanitra iza Kristy no efa maty. Zany mihery miazo fijaliana ho antsika mampadiny fieritreretantsika ary mihery afatsika mamaly rehefa miampanga fa efa afaka tsy ozona intsony manjary. Tsy fahafatesana manak'izay intsony tokony ho avy fa fiainana satria nahoana nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary zay ny fahamanana mihery riavana tsy ampy ary tsy mety ny mijanona eo amin'ny azo azavay. Ny azo fijaliana dia mampatsiaro amin'ny fahotana mba azo mitsoran'izany amin'ny Jesosy miaiky zany ary indrindra manatona ny mitoro. Zava-dehibe zany. Saingy tsy mety mijanona amin'ny azo fijaliana satria izay ninao Kristy niara-maty taminy fa niara-belona aminy. Tahaka koa nananganana Kristy tamin'ny maty do nanganana nareo koa ho amin'ny fiainana vaovao. Mila miova fitafy, miova vy, miova toetra. Ataonareo izay maty amin'ny tahoana ny velona amin'ny ray no Pôlekôstôsy. Atahoana ny mbola fita indray amin'izay efa nafaty. Noho izany miazo fijaliana dia mitarika antsika ho amin'ny fitsanganana amin'azy amin'ny fandraisana ny Jesosy velona ao anazy. Dia indrindra ny fanambarana filazarantsara izao izay nandray azy dia mihery mitonga zanaka mahazo ela. Miazo fijaliana ho iarika dia tsy zavatra fotsiny ny fahafatesana dia fa manoloana izany hery zany lay mahery no ny zavatra rehetra ary lay hitoetra ny tsy misy asa amintsika dia efa nandresy zany ka dia mahazo hery zany zay lasa zanaka. Misy andeha mitsotra masina vitsivitsy rehetra fahitana amintsika azontsika mahakatry zany tsara. Tao aminy toy mamorana anareo Jesosy Kristy io ary fadisa. Tao aminy toy mamorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tany tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorana Kristy fa niara-nalevina tamin'ny tamin'ny Kristy izay niarahana ny natsangana taminy noho ny finoana ny Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Zany efa natsangana tamin'ny maty Kristy. Tsy zavatra ho avy fotsiny zany ho tanteraka zany fa izao ateky izao amin'ny finoandraisana amin'ny Jesosy Kristy atsangana amin'ny maty ianao. Atsangana amin'ny amin'ny fisarahana n'Andriamanitra, amin'ny fisarahana amin'aminy, amin'ny fisarahana amin'ny zavaboary, amin'ny fisarahana amin'ny teny. Levina nefa mampisaraka Jesosy. Tsika
satria velona. Dia toy izy soratra masina koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olo vaovao izy efa lasa ny zavatra izy efa tonga vaovao reo koa ny ara-manelina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana izy mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny tamin'ny finaritra ray no any mianatsika kosa amin'ny fiainana vaovao. Ny ara-manelina tamin'ny Kristy ianao tamin'ny izay ny rano reo matsangana taminy no ny finoana ny asa zay nanangana azy tamin'ny maty ka andianana reo eny no fitsanganana amin'ny maty ihany. Izy ambony te hanao ratsy, izy ambony te hanao ny faharatsy, te hanao tsara foana izy. Nefa aiza oazy isaky ny tonga voalohany taona matetika zay raha ka maniry hoe iova fo, iova fietsy, etsetsetsy. Dia manao fanirivo valika fotsiny. Ny fihetsepo betsaka. Paul dia efa nanazava tsika fa tadidianao tsara sika dia nirasa tsitsika nataontsika satria niota ny asina afa. Ny eny fitsanganana maty dia manova antsika mahatonga antsika manana ny hery ny zavatra dia ka tsy nofinofy intsony ny fiombana, tsy nofinofy intsony zany fiainana amin'ny fanahy tsy nofinofy intsony zany fanatanterana ny Andriamanitra zany fa efa nomena Andriamanitra eny isika ho tonga zanak'Andriamanitra mitafy ny Kristy manana teny manao ny asa mivelona ka afaka hitetahana koa hoe tsy zaho tsy mivelona fa Kristy mivelona. Ny eny fitsanganana maty manova ny asa ny tonga fahafatesana ho asa ny tonga fahafatesana. Ny eny fitsanganana maty manova ny fiainantsika mizara fahoriana ho fiainana mizara fitaliana tsy adala manana. Ahoana no atanterana izany? Saina ny zavatra fa tsy ny zavatra itanana. Dia ho ihany koa no mianatra fa maty anareo ary ny fiainanareo miaraka amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Voavony Kristy pastor, voavony Kristy nampy amin'ny asa fijaliana sy mahasanao sy niampy ny intsony azo fijaliana vida io saingy reharena nahoana ty nafaka tamin'ny ozona manasa reharesatry tsy misy afaka miapanga izy fa zanak'Andriamanitra raha nany Kristy sy anadany sy anadany anavavy Kristy toy voavony Kristy pastor tsy ny azo fijaliana Kristy fanevy azo nitsika mahatsiaro raha tonga mbola mangeja ny fahotana, raha tonga mbola mamatiny antsika ny fahazarana ny asa zao raha mbola mamatiny antsika ny asa fijaliana mamatsiaro fa afaka mangesy anao satria Kristy efa tonga ny fahalinana. Ny azo fijaliana Kristy no asa manamona sina fiandianana ray amin'ny fahaty azo mitenge ray eo ty aho manatonana satria efa nitovy ny zanaka teo amin'ny azo. Ny azo fijaliana Kristy no ampy fa tsy misy na inona na inona mahasaraka amin'ny fitiavana Kristy na fahafatesana na fahantrana na fanenjera na sara. Romana 2:8. Ny azo fijaliana Kristy no ampy fa tsy misy na iza mahasaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fitiavana na fanapaha na antely na alie na fanjakana na zavatra kely na zavatra hoa na Andriamanitra tsy misy na inona mahasaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Lehibe zany kanefa tsy ampy
yang sampai setahun yang kedua jadi avernya jadi kita akan yang saya sih ada yang itu punya dan masa itu masa tapi ini dia harus mau tak sampai sudah pulih jangan lalu sini ada kaisar teman yang uang yang sudah Iran favoriser fisika nama lazao kia kifamiliwazo kaya Yesus Kristus si manikiseu yung pianakya yung teranit na marmarang sinyo na yung mga teranit maninakasyong so Fafafumbelam ang Sa'yo. Ranis ko lang Kristo yung mabawi. Ulan na ipas. Ulan ang faturan ni ulan. Ang mapsarang fafis. Yan na din naman sa matang Kristiyan. Umingin ko na sa asin yung batna. Sa ulan mo, bawal ang nangyari sa e falasem sama dia nak sudah boleh asyik yang dia nusam pun Kristi nusare pun Kristi nusam pun Kristi aku sungguh nak saya tak kini asyik pakai ikan pasir amun asyik yang sana kau melayan itu ampun tak pun kau sesuatu mau kau yang sedang langsung kan kaya lupa usai misiet insama tahu dia manusia mani fasana dengan asyik yang besar apa orang firamu itu mau bawa amfai jangan jalannya asyik itu pas itu firamu Dengar kesadaran Kristian kasa kama Yesus ras amsuya kama no se mame kona ke na hivi aseunye pas se afani ti na befawa are se como voela kama no sti jambe família o piace bene kama suko na sawa fu ini meruana walifia na matafana tena no yeye asitaki atena no tena na tamani aliwashi kwa asa manai uisamsi kama tiene kama simati faz então faz a manusia para chega tira avançada na casa ao pensar usando na casa não diz não contra nós sangue de Jesus as alemãs mesmo antes a diferença de chamados Asiunie pasi, sema nufu fienzi, arumatati, wamfanisi fienzi, konbanga, tamis, arumfin, armanan frajanami, famatuki, leifana le yuko nasutari le shtuati, arutsana taminati, ofiaini, wai, sukuna. Rasul. Quando avete nel fascio a Gesù Cristo, mi stiamo andando a lavorare con questo nostro. A paese da lì, a tu mi lasciamo le mani, tante cose, cato per la tua per il matto che non fa questo. Mi con la rete, mi sa che non ha fiato. Mi con il matto. Ma tu che ne hai la rete, mi siamo a dire che sai, quando sei molto chiaro. Amen.
Riavana Marantuku, i fiangonana, e Prematolosi, i vahiny rehetra izay mandalo, mankarazany pasika miaraka aminay amin'izao takariva izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izay nanay mitondra ny izy rehetra teo amin'ny azo fijalina ho an'izao tontolo izao, nefa nandresy ny fahafatesana miara-banantsika rehetra tsakanapaka tratran'ny pasika fito ambin'ny folo sy roa arivo. Izany fanesan'i Kristy ny fahafatesana izany aniky anangana antsika koa ka ho tapaka sy ho potika ary tsy hanan-kiritsony eo amin'ny fiainantsika ny ozina rehetra. Velona Jesosy pasika ho antsika. Nandresy ny fasina Jesosy Kristy ary mitsangana ho velona mandrakizay ny fandresena ho antsika. Ny faveloman'i Kristy no mitondra fandresena ho antsika. Ninona mety lalovanao amin'izao fotoan'izao mba tokifa efa nandresy izao tontolo izao ny tompo. Eo amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa maheretsa izao efa nandresy izao tontolo izao. Riavana malaza tiantsika ny tompo ary sady miliono masina isika ka nafony aina mba hamonjentsika. Kondeha isika ampiseho amin'izao tontolo izao izany fitiavana rehetra izany. Ka dia amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity no mbola iravantsika rehetra hatratra ny pasika fito ambin'ny folo sy roa arivo raha pasika sambatra ho an'ny sambatra tony. Ho an'Andriamanitra irery ny lokon'Yesu. Dia famelamansika tratran'ny pasika amin'ny mpitandrina sary sy ny komity ny Prematolosi. Toy indray ny vaovao azo amantsika, vaovao nasionaly. Afatra pastoraly avy amin'ny voalohany FPMA, Dr. Jean de Malosina Lavadila, noho ny pasika fito ambin'ny folo sy roa arivo. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana an'i Jesosy Kristy rehefa olombelona matoky. Ilay zanaka iray matoky sady voalohany natsangana ho velona amin'ny tany maty, ilay voalohany mpanjaka amin'ny tany. Mankalazan'Andriamanitra noho ny fahadimanjato taona ny famitsipy-havanana na 500 ans de réforme, isika amin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity. Taona iray miaina ny filaharana hoy teny fanivana tolotry ny Fédération Protestante de France mba hialantsika manatanteraka amin'ity taona ity. Tsy misy hoe alaina kristiana mety tena tanteraka kanefa raha tsy ao ny fiaraha-maninga ny soratra masina fandalim-ponoana ary indrindra ny fianambaraka. Ko amin'ny raha pasika sambatra ho anareo rehetra ary mitsotra anareo tsy mametraka anareo eo ambany fitahin'Andriamanitra. Ny afatra pastoraly ao amin'ny mpitaly be any dia afaka hitantsika ao sina internet manomboka anio na ny gazety fiainana izay hozalemantsika. Vaovao avy amin'ny faritany. Ho an'ny mpitandrina ny filosy ny komity ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny faritany tsy mandrefana amin'ny fofony fifaliana sy fanantenana ny miara-banantsika amin'izao andro pasika fito ambin'ny folo sy roa arivo izao. Ny tompo any hanampy antsika amin'ny fiavaozana isan'andro isan'andro mba tsy ho voakenjan'ny fisainana sy ny fomba mampanao enti-paharazana ihany eo amin'ny fanompolo sy ny fizana amin'ny fiainana. Ho an'ny fahafahana ny nahatan'ny kristiantsika ka toy ny eran-tsara fa aza mety ho azomy ny zioka fanandevozana ny tsony. Ho azy ireny ny voninahitra mandra izay mandrakizay ny fiadanany kosa anjaka ao ampontsika amin'izao andro pasika izao amin'ny anaran'ny biraon'ny faritany tsy mandrefana ny mpitandrina mpandrindra rakototra manana Jacques sy ny filohan'ny faritany na médiation Italie. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafo. Taratasy fisaorana anankitelo voalohany. Raha zafiny manana-manitra sy Josia ny mpianakaviana manontolo dia maneno fisaorana sy fankasitrana feno any mpitandrina ny komity ny diakona sy ny fiangonana FPM manontolo nampahiry sy nampiona ny trotro ambavaka azy ireo tamin'ny namozany ireny malalany tamaro zanaka. Andriamanitra lehibe fitiavana sy manankarem-pahasoavana ny ambaliky anaritsera ihany fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asanareo sy fitiavana naseonareo. Tsara lehibe nanatony ny maty ary iny kiaja mampivoninahitra ny velona misaotra indrindra. Taratasy fisaorana faharoa. Isaorana ny Andriamanitra ny Jesosy Kristy tombontsika izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrampony ho amin'ny fahantenana velona tamin'ny nitsangaran'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny rinaka tsy azo ny fianakaviana manontolo dia manao loatona ny fisaorana sy fankasitrahana
Indray aman-dreny mitandrina ny komity amin'ny fiangonana manontona ny fampaherezana sy ny fanotrona ary fitrotrona ambavaka tamina lasan'ny reniny ramatoa vao eny le Amarangela da Madagasikara. Ary mbola naraina vola makatona koa Andriamanitra manakany pasoavana ny amasoana reo misaotra. Rak'Saulana, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant t'en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13-17. Nisama tukianguna na nukta la kuswala na wanamtanjna, nungififalini kamifana na mtanjna mchinja, tamifitona kiamekanani mifana matini. Vavao ni sampana ni la kristiana. Wami fangalazana ni santona ni SLK ni rondo postelo mpotula kulizao, diametun fisuatananala na mizobi mariazo ni kufana batina na chachaki, dime vifusi sensisa anempurawa ni SLK. Nyasakutsuo blokula kulili ya mdibu la riga au vieux temple, ya hisi mfandi fasi na nyuru na tani kiasi ya Luther, ada la kindikia si fampianara na tarini pasteur a isani mini na jimana pena si Elise anjemnanja. Tinisi fitirana, kaisi fabernana na sosisi wa miti. Nyala atiro blokula kulili ya isukacha alimiti jopika. Vovó wamesaka na kila premazaba zinapanjia sikia pa afaka manjani komondo ni presque baka sikia amekusokila bani awali kila bani palipapana ati ameficha ati ambakiasi. Vovó wafamni kujinasa sera suya ketana semanasa sikia chami sikia chamkala si Facebook LPNA astika terão falada na sensata sanyapa Tuesday sakinyalahadi saya subilina ikunayamju. Ifandana la fotsina paska ni lajo anso fila zansala ifamfukau ani kazi tifiana na paska de uzalena mziki ya ifamlava ka ajai zali irai isatukachau. Vovó Cœur-Uni 2018 Rimanala maifabe majanarifa mnasantup satifanga jaleo patikona tekuri nifikileza na lewaina awarantupu. Mapatia tika nifisini urna, isa kenyalahadi, karakadani ya vile matuluzi nifadesa na ni Cœur-Uni 2018, afatika manumize kuni, ba anumana na wetmana na ilena, amifanju, pamandia na mtuelana, anjesina isa etika nifisa. Vovó kiasi ya nifisi nzalana, vala. Anakelekatika topi dirana, diasio mansika manuka njwani, almanjina la vitsvitsi elistin vala sivi eton fiangunana, misnyana la sikiavi. Nusuka zena, tamila funze ulafika vala, kuatiakuna ruu numia jekchani vala ndai. Waneleza eka msula chona listin vala, diazam sala manatuna ndiakuna mia jekchani vala misya na leu, Israel manana listin misnya kelisika na sena lisufana, diamangaka katsikia akandi. Misuta sabemuna zikia pito mefusi kuarifu, isaisatikirina na teolojia nyepe ya marateu, dia piumbuna na manauasa misiuna. Zanu mpekwa ya tiakuna, anofaimu wanjarabi vifam kiasuna, si vifam tunjana bebe kukua mpiamu. Kwa manisi manatenjili sahi, alieza kawamizanga utumba na tsara alakazisita kuna jimanja sana. Wanileze tsubura wanapepara kusa nifamanili zani, de yanga vina anatuna nitunia pia kunana ramatuna na sana. Tuzoneli tiazika. Niftupa vana na laati na sautilo proposte kura pili ya mfulu na sasa marena au amnitio tombo. Nunia tumanuka na sisinyani na msika ya au amfio tombo nutantilai na fampo favana fajesa na santubu ni ala atfitu me amifulu na sasa ni marena. Nifana tuma na champion na lili ya zana saba na tili signififuazana. De família na Raxane a Tupira a Naladi Irene. De soja se que a Naja Chamfadani, Management Terian,
Izao alavany Paska izao dia tsy vitsy ny namantsika ny lasa mandeha mangiavana na mivoaka ny Toulouse. Misy koa anefa ireo izay tonga eto mangiavana amin'ny hafa koa. Tonga eto amin'ny tanàna Toulouse ary mivavaka amina eto. Mangataka anareo mitsangana rahabaina ary tsoforano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia fifaliana lehibe ho anay ny miaramanareo sy mandray anareo ity tafo FPMA Toulouse ity. Voalohany tranon'Andriamanitra ity ary fomalala ho amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Faharoa koa anefa maro anareo avy any amin'ny tafo hafa tonga eto ka dia fara-piaramanareo iray satria iray anao tompo isika iray vovonana amin'ny maharay fiangonana ka dia tsofinay rano amin'ny naran'i Jesosy Kristy Andriamanitra fiadanana mitahy omba ary ampateraka ny ampitianareo eto ametraka ny fifaliana sy ny fiadanana ary fitahim-pana rehetra ho ao aminareo ary afaka Paska rehetra dia ho aminareo manokana ary ofery izany dia misaotra indrindra tamin'ny nampivolanareo ny fonareo ny vavanareo ny sainareo miaraka amin'ny voninahitran'Andriamanitra Kristy ny teny ary dia mirahasoa ho anareo izay ary tsarovana vinanareo mandalo Toulouse dia misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia mampamaky any amin'ny tafirahavavy izay iavinareo ary mampamaky io any amin'ny malagasy rehetra izay isena ny faliana sotako mazopetra. Farany dia misy ny zanatsika izay nanorona tokantrano ny fanatsika dia rahaba azy ireo isika ary manolotra baiboly marika sy indrindraindrindra mitsodrano mba hanarahana izy ireo ny lalàn'i Kristy eo amin'ny fiainany zany tokantrano izany. Tanterana tamin'ny fahefatrano roapolo volana septambra teo nefa izao afaka tanterana ny fanorana ny baiboly. Mangataka Andriamantoa Jonathan Amen sy Njatina Stéphanie Varny Je vais parler en français pour que Jonathan puisse suivre sans les oreillettes. Nous sommes très heureux de l'aboutissement de votre projet pour l'édification de votre foyer nuptial. Et nous partageons aussi votre espérance en Jésus-Christ pour ce bon projet. Ainsi, l'Église vous offre cette Bible en souvenir et pour attester de la célébration de votre mariage qui a été fait ici, à Toulouse même. Et ce livre sera pour vous un carte de route pour que vous puissiez traverser avec sérénité votre vie de couple dans la communion de Christ pour être des véritables témoins de son amour. Ainsi, donc, je vous félicite au nom de toute l'Église pour s'associer à moi-même. Je leur demande d'applaudir. Tokony fotoana fanahy isika zao miavana araky mafanatsika rehefa fotoana le fetako zao dia fanapitra aterina ny amin'ny alitara fotonatsika tsaroa farakitra inono tanterana ary zay manome antsika koa na restaurant dikona ihany tahatsika rehefa toerana fitarika atsika amonjy fotoanatsika rehefa rakotra inono tatazana dia manalemanitra ireo.
Amin'ity andro lehibe ity dia manasantsika ny tompo ray latamitrano. Io mpifaliana, io mpisaotra, io mpakasitrano, fa indrindra koa fampizary ny fiadarana azy. Ataontsika ireo fakotoy makataka ny ekônina mba
aoka iara-misaotra sy vavy. Misaotranao zay rehefa manotaralen'ny lamasa tany. Fa ny fampilamponao amin'ny apôtamanto dia nomenao ny zanakao laika mba tsy ho very ny azy fa na fiainana. Fanaka no zany fompiranay tamiko. Ndreto zay manao ratrianao fahatsavana fahatongavan'ny zanakao. Ny fijaliana sy ny fahafatesa, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiakarany tamin'ny olona sy ny fifonany mankatreana ray, ka miandro sy mitara amin'ny fiverenana izay. Ankehitriny raha eo, ahidiny ny fanahy masina mba hameno fonay, ka andraisany tomponay amin'ny fonana velo, amin'izao izy manapinay amin'ny fanasana izao. Fa ny fanahy masina maharina amin'ny romana any masinanao ary amitoezanao amin'ny zava-tso rehetra. Misaotranao zay Jesosy tompo, miterany anaminao zay zanak'Andriamanitra ilay tokana atao mijanay. Ankalazany ny ianao ny fitiavanao zay mahery ny fahafatesana. Ary zay fitendreto anatrianao iompona amin'ny tafatao. Dia mangataka mahampinaisoao aminao ohatry ny sampona. Ampianary fankatitako ny tiavanao anay zany. Araoko zay anomana ny finoana masina manontolo, ny fionoana ny sy fifaliana aminao. Dia ianao zay miara-manjaka ny ray sy mifanana masina. Hatramo tamin'ny maro izay. Mitsangana izy. Dia nombely osoran'ny apôstôly mitahiry ny amin'izao fanasana izay tsarovakatsika manaka ankehitriny izao. Jesosy kitompo tamin'ny arinizy amin'ny azy dia namelofa. Ary efa saoty mibakika ho izy. Raiso tiotena zay omenao anareo izao nataovy fahatsika. Atozam-pokapoka rehefa ninana io izy sotoa amin'ny tena raiso ka tino rano dia fanekena vaovao zay alatsaka ranoraiko fahinantena ka raha mifinana misoty anareo dia izao nataovy fahatsika. Fa dia misaora aminay zay nampamenika antsika nananjara ny fanonta-masina eo amin'ny zany. Amen. Ataontsika mira fa 17 zato ny ambiny fahatelo 117 troisième strophe. Ny mofo zay vatitsika dia firaisana ny tena Jesosy tompontsika. Satria raha ihany ny mofo dia tena iray ihany sika na dia mahazo. Satria sika tsy raha ihany dia samy nanday tamin'izany mofo ray izany avokoa. Ny kapoaka ny samy resao antsika dia firaisana ny tany Jesosy tompontsika dia ny rano fanikena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra. Hoy tompo ndeha efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Ny fampitsangana varavara na fanatontolo. Raha misy melo feo ka mamono varavara, diditra ao aminy aho iara-misakafo aminy ary izy anatra. Manao atokony efatra eny aloha dia dia
dia baolina ihany talentsika makety mandray mofo isika manatsofoka izany divay mihinana mofo ary mamotsaka rano ny rakitra faraisana avy eo dia miverina dia miverina misy voany vahiny misy rakitra faraisana zany hoany ary fanao ny tafa jolozy mandray mofo isika mamotsaka manatsofoka azy amin'ny divay mihinana ny mofo ary mamotsaka ny rakitra dia miverina dia mahazo mipetraka isika fa dia baolina fitarantsika ataontsika mihira azy atao Amen.
nitsangana taminaty nefa namena tena sy ny rany izay nanavotana nareo tamin'ny fotoana rehetra. Izy ny ampaherisiarana amin'izany ny finoana maty ny fahasambarana izay ho aminareo ny fiadana. Hira fa valopolo am'izao fa dimy voalohany sy valo. Mbola ivava sy kariana misaoranao zay tompo ny fifahina tenao ary ny finoana sy ny fanatenana velona izay napetraka tamin'ny alalan'ny teninao nay azonay aminy amin'ny fitiavana ary ny fahatanterahany ny asanao taon'ny Jeso Kristy. Ary ankehitriny efa nampahirezinao zay dia tianay kosa mitondra aminao ry namanay ro mararina ny olotana ny katrano kinna aminao fety ireo namoiava ampionona ireo salina anatery famonjena sy fahafaka entinay aminao ny asa fifina filazantsara manderana ny tany ny asa ny fiankola mba homilinao zany ka tsy verinanao foana ny teninao raha tsy natanterana izay namindrana azy mivavaka aminao zay amifanipalenana manerana ny tany miofahitrena ny mpitondra firenena mba hitatana ny vahoaka ary haitondra izao izao fahirena mivavaka aminao zay hoan'ny kristiana ihany fananjena ary mivavaka koa amin'ny tany misy izany fanenjena izany indrindra amin'ny fafankarazana ny pasika izao jereo kristiana ary tsy mahalala kosa vangina. Mivavaka aminao zay hoan'ny firenena omenana ity indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana zay firenena izao mangataka aminao zay tompo hijery any Frantsa ary hahatantera ary tsy hahatantera afa-tsy akasitrahana ihany. Dia mivavaka aminao zay hoan'ny tamin'Azavy Madagasikara tahiny ezaka rehetra fampandrosoana ho fangalana lara tsy mihitsy omeo mitondra koa ny fahatahorananao sy ny fitsimbihnana ny vahoaka dia apetraka aminao tokoa ninonina tsara ninonina mampanoso ninonina matoro ninonina mazava sy marina dia tanterao amin'ny firenenay izany. Mivavaka aminao koa zay hoan'ireo rehefa soava ataoko mahay makasitraka anao mahay mizara ny kafa ary tehizy mandrakareva amin'ny fifaninao zay tsy voatakainy zany mivavaka zany fantatrao ho an'izao tontolo izao ho an'ny firenena ho an'ny fiankola ho an'ny isam-pelakaviana ho an'ny tsy fantatrao dia apetrakay ny lalotsinan'i Jeso Kristy dia misaotra amen. Magnano izao fotoana izao sika mbola mitohy ny fiderahana mitohy ny fiombina sy ny fanangatana ilay namonjy antsika tiantsika loatra ka nanamiantsika ny pasika eo mpitsanganana anaovantsika ny fanampiny farakely fatoro
velona fosintsodano. Ary olona nitsodano fosintsodano kosa ny fanampiny fahelona roapolo nataontsika ary ny fanentana isika manao izany mitsangana isika.
Amen. Mandiamo sia dato, chiamando tutti.